filaza zay rezen ny famitiana azy hoe rapport d'état du système éducatif malagasy. Io rezen io a de na makafaka ny olana amin'ny fampianarana, voasarona atao daholo ny lafiny ny olana rehetra atao amin'ny fampianarana. Tiako mariana kely a fa ny teknisianina malagasy ny nanao an'io. Tamin'ny nanao rezenina voalohany zay efa niarahako niaraka tamin'ny teknisianina malagasy, de nisy ny manampaizana vahiny niaraka anao tamin'ny gasy, fa amin'izao fotoana izao efa manana ny traikefa anaovana an'io sika malagasy, na de hoe misy zavatra hoe tena maranitra be pointu ary mbola mila expert sika fa ny akabeazany io diagnostic io de sika malagasy nanao azy. Fitiniko tsotra ny zavatra hita atao amin'io. Tsy miditra mianatra daholy ny zanaka malagasy. Misy 100 mahery eo tsy mandihy varambaram-pianarana, tokotany-pianarana akory. De ireo tafiditra indray latsaky ny atsasany no mavita ny dingana voalohany le primaire. Zay zany ny zava-misy, misy zany le BDB ny mialan-daharana, miabandona moa izy sika. Rehefa tena fakafakana nefa n'le izy, ohatran'ny tsy tena hoe le ankizy ihany ny tena miabandona, fa mety le rafitra sy le système sika misy ny manary an'le ankizy, fa saingy izao aloha mampilamilamy an-tsainy rehetra etra hoe le ankizy ny ala. De rehefa toizatsika aty, zara raha misy anankiray ny mahavita aty amin'ny farany secondaire. Zay zany eo amin'ny lafiny araka isa. Fa rehefa jerevantsika arak'alitao hoe rehefa hianatra moa tokony hay le ankizy tonga aty amin'ny faran'le cycle primaire, ny atsasany tokony ho hainy ny ainy. Zany hoe le mahay ary mbola tsy tena mahay amin'ny tokony ho hainy kory, ary hatrany amin'ny anjery manontolo io de mitambatra zany le zavatra atao. Ny rehefa fitinin' zay zavatra io nametraka vola BDB tsika atao anatin'ny fampianarana, de kely ny vokatra ilayntsika. Tanàna mahatra amin'ny fitenentsika, fa sarotra ihany ny mieritreritra any amin'ny saina hoe mahandry tsika nefa manary vola. Voalohany ataontsika ao anatin'ity PSE ty zany de atsaraintsika ny fampiasana n'izay vola ampidirinao mba hitondra vokatra. Zay ny raha fitinina tsotsotra ny izy. Tiako mariana kely indray a fa taty amin'le fototra zany ny teneniko teo. Rehefa miakatra ary amin'ny lafin'ny ambaratonga ambony ianao, ny ambaratonga ambony teneniko zany tsy hoe ny anjery manontolo sy ny any fotsiny, fa nareo amin'ny lafin'ny fampianarana ara-teknika ary efa mikasika ny efa ny ambony, efa olona efa nahazo fianarana an'le fototra. Betsaka ny mivoaka tsy mahita asa. Zay zany hoe inona ny antony. Rehefa jerevana nefa ny amin'ny lafiny ray, betsaka ny asa tsy mahita olona. Eo zany a tsy maintsy anjarantsika no mijery tsara an'le fandraisana ny asa sy ny olona. Mariako manokana fa ny ty amin'ny ambony le lafin'le sangan'ny mpianarana zany, ny kalitao sy ny excellence ozy izy ny teny, satria mondial tontolo le ny any ambony any. Ka raha ohatra tsika tsy afaka mifaninana amin'izao tontolo zao na ny asa eto amintsika ary de tsy ho azo ny zanakitsika zay mivoaka fa ho alainy avy any ivelany. Tsona zany Andriamatomamy hoe tsy mamaly ny tsena mihitsy mive zany a ny rafi-panabeazana amintsika nandritra zay azo lazaina hoe 10 taona zay. Azo fitinina amin'izay a hoe tsy namaly ny antsena amin'ny akapobean'le izy, satria raha namaly ny tsena le izy tokony tsisy eo zay zavatra hoe zay mivoaka tokony ahita asa, satria tsy ampy ary le mivoaka, fa tsy namaly an'le tsena le izy. Raha amin'le lafin'le hoe manao an'le économiste de raisiko amin'ity koa, le izy koa tsy ny fampianarana rery no tsy maintsy jerena amin'izy ity, fa le économie atsika koa na tsy manome an'le signal ozy izy ny fiteny hoe zao ny tokony lalana lian'ny économie atsika. Ny fampianarana de mandeha aloha kely ny économie, fa raha ohatra tsy misy an'io signal io mihitsy de miasa rery. Tegna zany tontolo mihitsy ny tokony ho jerena, fa tsy afaka mijery ny fampianarana fotsiny tsika. Zany hoe rehefa fitinina zany a ny éducation ozy izy ny fitenena tokony amin'ny teny frantsay i-anticiper an'le demande, fa tsy maintsy misy a avy any amin'le économie koa signal hoe ho ary tsika na ho ary, de zay ny andrafetantsika an'le fampianarana. Ny manitikitika ihany koa Andriamatomamy a ny fandrafetana n'ity PSE ty a de arahana amin'ireo mpiara-nombonantoka. So de hoe tereko masaka izy ty a noho ny fahafantarantsika hoe aleo mahazo fahazo antoka
am'reto mpamatsy vola reto. tena marina mihitsy zay lazaina izay ary io zavatra io ozy izy ny fitenitsika hoe raha fotsy be leombonanana ozy izy ka tsy tia zavaboribory efa nahita tsika mantsy ohatra zavatra be dehibe any seho de efa mahamahana foana ary tena aradrariny raha mahamahanytsika ny am'ty le PSE ty nefany naka ny hevitry ny manam-paitsa eran-tany nalaitsika ary tsy natao mbanjavatra ny fakana ny hevitry ny manam-paizana tiototerana ary tsy azo asorintsika tsy manam-paizana ny olona fa nanontaniana hatrany amin'ny ray aman-dreny zay manana miray antoka ozy izy ao amin'ny fampianarana ary zay ray antoka ao amin'ny fampianarana zay tsy ny olona manana zanaka ianatra fotsiny fa ary amin'ny lafiny ara-toekarena koa dikan'izany nanontaniantsika daholo ny hevitra araky ny fiteny tsy hoe le tsika atao amin'ny fampianarana ihany nanontaniana fa ny olona rehetrarehetra mihitsy nanontaniana hoe fanaraka aloha ny voalohany indrindra hoe tena izao marina ve ny aretin'ity fampianarantsika ity tsy maintsy izay aloha ny fanarahana de rehefa fantatra tsisy adino zany le aretina de hoe ahoana am'izay ny alaolana marina fa misy ny manam-paizana manokana efa mitondra ny alaolana misy ny ray aman-dreny ara-politika ny ray aman-dreny be deaibe fa ny tsirairay mihitsy ny nanontaniana hoe zao ny olana ny fanarahana de zao ny alaolana tsika vao nivoaka tam'le filan-kevitra tany amin'ny faritra de nanao an'ny filan-kevitra nasionaly dikan'izany zany zay le hoe participative sy inclusive mihitsy izy ty fa mazava ho azy moa fa ny olona tsy azontsika terena tsy teny fa raha mampitay azy amin'ny firenena hafa zay nesako de naka fotoana tsy hoe ny valapatra tamin'ny fotoantsika fa sady naka fotoantsika ary tsy nisy nadinotsika le olona mety anampy am'le fampianarana ary azo irehirehany amin'ny mahamalagasy zany ny manitikitika ihany koa andriamato mamia ny am'le hoe fifandraisana am'ireo mpamatsy vola ansehatra ny asanao ny asa ianao tenevony banque mondiale na ny banque resam-pirenena ny asa ihany koa ianao tamin'ny UNICEF dikan'izany ianao azo ambara fa hoe tsangambato ianao ny resaka fanabiazana eo amin'ny sehatra resam-pirenena na ny vanim-potoana nisy teto Madagasikara manitikitika de hoe azahoana fankatoavana ve aloha le izy marina zay tiako zaraina de zao anjaratsika malagasy ny mandrafitra ny fampianarana eritreretitsika ho atao ho an'ny zanakitsika tsy miasa rery nefitsika satria tsika Madagasikara de nanao sinian'le ODD ozy izy le fampandrosoana maharitra tanjony fampandrosoana maharitra dikan'izany ao anatin'ny firenena rehetritsika zany ho any am'ireo tanjon'ireo fanaraka tsara amin'ny fijeritsika ny tokony ho fampianaratsika le tanjony mariako kely amin'io tanjony io de hoe tokony anana fampianarana misy kalitao ny rehetra ary tsy aty ambany ihany fa tonga hatrany amin'ny ambony kalitao an'ny fampianarana zany no lara-pahamehana voalohany arak' le teneniko efa tamin'ny nanomboka teo moa rehefa tsy mahay ny ankizy ny kalitao tsy hoe ny rindrina fotsiny tsara loko fa mahay ny ankizy zay ny tsaraina an'le kalitao ka rehefa tsy misy io de ozy ako hoe vola very ihany zay atao am'le fampianarana tsika zany miaraka am'ireo mpamatsy vola ozy ny fanontaniana hoe vonona ve izy araka amintsika raha tena dinihana zany ny firenena rehetra mihitsiny nefa hoe io ady amin'ny abadony io de tsy maintsy lara-pahamehana ny zava-misy nefa ny am'izao fotoan'izao misy fampanantenana ara-bola zany ataon'ireo firenena rehetra eran-tany manan-karena ireo raha tsy diso eo amin'ny temboka 7 isanjato ny arika-rena ny tsarora le fitenena raha efa amin'le teny gasy ny monina indraindray kanefa ny am'izao fotoana zara raha atsasak'io ny ho ameny ary le firenena lehibe mihitsy ny tsy manome raha manaraka ny teny nomeny daholo zany tokony isy vola ahafahana manampy tsara an'le firenena ny eto amintsika de nanome toky ny solotenan'ireo mpamatsy vola tam'le fivorianany fakala-kevitra nasionaly maly enonareo rehetrarehetra ngamba ny teniny ramatoa solotenan'ny mpamatsy vola teo hoe miaraka manohana anareo zay fa nefa na izany na tsy izany tsy afaka akory hoe itsika tsy hanao ezaka fa hiakina amin'ny olona fotsiny zany fanampiny zany efa misy zavatra nataonao de ampina fa raha tsy manana ininina ianao tsy misy ampinana zany tokony zany miainga amintsika aloha n'le izy ampisehoantsika vononytsika ary manao ny ezakitsika manantena sy mino fa tonga anampy
reo mpamatsy voly reo misy zavatra ray lavalesaka kely fa mialatsiny aminao ny lara-pahamehana zany araky le teneniko teo hoe misy ny lara-pahamehana fa ny fotoana koa lara-pahamehana tsy maintsy apetraka ao amin'ny fotoana hoe am'ty fotoana ity tsy maintsy tia ny atao de manaraka n'iny lara-pahamehana iny fa adino matsy le fotoana tianao atao lara-pahamehana daholy ny zavatra rehetra fa misy ny lara-pahamehana ohatrany vonjy rano vaky io tsy maintsy tapenana aloha le rano zay vao manao any hafa. Ministera telo araky ny fanambaranao teo no mandrafitra ny PSE ty ny ministera fanabezam-pirenena, ny ministera ny fampananana asa, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Andriamatomamy, inona ny vina ny PSE? Ny vinan'ny PSE de hoentintsika daholo avita farafahakeliny sy fotoana ao ampianarana ny zanaka malagasy rehetra ary tsy vitany hoe hijanonao ampianarana fotsiny fa tokony misy zavatra tsy maintsy mahay izy rehefa dinihana tsara hoe maninona sy fotoana mipetraka zany ny fantatra zany eraky ny am'ty an'ity ny enitaona tsy ampy 10 taona fantatra ny rehetrarehetra am'izao taonjato zao fa tsy ampy zany 10 taona zany raha ohatra tsika anao 12 taona ilay ny arikarenantsika daholo ve zay fa ny fantatra zany zay 7 taona zay tokony ananany rehetra ary mifanaraka tsara amin'le tanjony fampandrosoana maritsika ny aty am'le teneniko hoe aty amin'ny lafiny ambon'le fampianarana zany le sangany fampianarana ny kalitao sy ny excellence tsy afaka elatsika reo zany ny tsy maintsy ovalina andraman'ity PSE ty ovalina de hojerevantsika eo ny fanatanterahana an'izy misy resaka ray indraindray saritra no miteny azy fa alao tenenitsika fa tsy zavatra anantsika ny fantatra de zao rehefa mbola saina mandovola ny ray aman-dreny zay tsy manam-bola tsy makany ampianarana azonao am'izany zany fa androany makany ampianarana satria nanam-bola raha pitsa sy makany ampianarana satria tsy nanam-bola ary ny mahantra indrindra ny tena tsy makany ampianarana fa inona ny atao rehefa tsy mbola andramana esorony io mety hoe tsy afaka vetivety ihany io fa tsy maintsy makany amin'izay hoe amaivanina io tsy vesatra any amin'ray aman-dreny io fa tsisy zavatra atao afaka atao rehefa mbola io vesatra io satria inona moa ny kalitao ataonao rehefa tsy ao ampianarana le ankizy zay le teneniko teo hoe misy zavatra tokony ho atao voalohany amin'ny fotoana voalohany de rehefa am'izay de manomboka mandrafitra am'izay tsy aritra kely miala kely nakany amin'ny teknika fa mialatsiny vo nanomboka ty PSE ty Andriamatomamy dia zavatra teo zany ny tena nibana atao misaina ny olona zany voalohany indrindra ny am'ty fanadinana CEP ty de ny faharoa resanao teo ny alavan'le fotoana anatanterahana anazy hoe 7 fotoana ny ambaratonga voalohany ary ny fahatelo ilay fandara-pampianarana ahoana no entinao anazavanao ny amikasika an'le hoe tsy hisy zany fanadinana CEP satria zay zany manitikitika n'le ray aman-dreny am'izao fotoana zao satria mieritreitra izy fa ino diplôma voalohany ho an'ny zanany marina mihitsy zany teneninao zany raha tadidinao ny toromarika ny teneniko teo ny tsasan'ny ankizy ny hiditra ny tonga reo ihany zany niakan'le fanadinana CEPE ny tiatsika nefa no hoentina daholo le ankizy ary marina mihitsy ny teneninao io ny diplôma voalohany an'le ray aman-dreny ny akamaroan'ny maha CEPE zany toy fa ny sasany ny mivoaka inona nefa ny am'izao taonjato zao ny vitan'ny ankizy manana CEPE raha tena tafitatsika zany hoe mandeha tsara ankizy firitaona ozy izy ianao no maha CEPE le ankizy 12 taona de hijanona zany le ankizy afaka avy eo tsy mitenykory zany hoe tsy ilaina le diplôma voalohany na ilaina le diplôma voalohany tsy anjaran'ny teknisianina manapaka an'izany fa hoentitsika any amin'ny ambonimbony kokoa ny zanaka malagasy rehetrarehetra dikan'izany io CEP io zay am'izao fotoana zao tsy ampiasaitsika akory ny vokatra le CEP fa mandany vola mitsara an'le ankizy fotsiny raha mba hoe entitsika manatsara an'le fampianarana le CEPE mbola azo tazomihany mety zany misy rafitra hoe inona ny tokony atao ohatrohatran'io anatsara an'le fampianarana fa ny zavatra fantatra aloha ny am'izao taonjato tsika zao de tsy de mitondra makaiza io CEP io ka ho tazomina ve efa fantatra zao fa zavatra tsy de mitondra makaiza fa ny tanina ny petraka fa
tsy anjarako no mamaly an'izay valiteny zay fa samy midinika an'izay tsika rehetra fa oetitsika lavidavitra sy fotoana le zanakitsika de hitanao amin'izany fa tsy de mipetraka fotsiny mitsony le izy ary ny fahaizana sy ny traikefa no tenao tsaraitsika fa tsy tena hoe fitsarana an'le ankizy fotsiny. Raha jerena moa ny CV-nao Andriamatomamy Rakotomalala dia ianao anisan'ny nandrafitra n'ilay boky EPT iraisam-pirenena na ny éducation pour tous eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mitondra anjara biriky koa ianao tamin'ny fandrafetan'izany teto Madagasikara. Ilay fandaharam-pampianarana ve ny fahitanao azy tsy mangalatahaka ny amin'ny frantsay ihany ve tsika raha toka hoe hiditra marina fanatanterahana azy? Misaotranao amin'izay fanontaniana izay mitsiky kely satria manao an'io le telo io ny frantsay ny valiteny tsotra amin'izay sofianatra fa ny tiako mariana kely efa nidinika taloha zay ireo teknisianina sy ny tompon'andraikitra teo amin'ny ministera fa tsy vaovao io. Ny mahasamihafa kely atsika amin'ny frantsay mahasamihafa be fa tsy mahasamihafa kely atsika tsika mampiasa teny gasy sy teny frantsay tsy mampiasa teny gasy kory fa teny ray ny anazy fa hitanao amin'izany fa zareo azy miezaka manatsara foana rafitra tsika ne efa ela de ela io rafitra io ary eto Afrika betsaka ohatran'ny Kenya 20 taona ny primaire amin'izao fotoan'izao manampy ny Kenya manao curriculum moa izy ny teny vaovao izy hitondra ny ankizy hatrany roambifolo. Hitanao fa ny olona zany miova sy fotoana Mali efa ela be ny resaka ny éducation fondamentale pour tous. Ny Burundi na de mikorotana kely ary le firenena manao an'io tsy sika rehetra zany manao ary everina amin'le tanjona le ODD ao anatiny mihitsika ka sofianatra raha ohatra hoe masoan'ny vazaha le izy alao izy anao fa masoa atsika koa le izy raha misy tsaratsara kono io fa efa nidiniana satria tsy maintsy jerevana daholo ny zavatra tokony ho hainy ny ankizy sy ny vola lanina ny hita zany io rafitra io no manome vokatra amina vidiny mirary indrindra amin'izao fotoan'izao rehefa nataony fanadiadiana. Mamaraparantsika Andriamatomamy aloha ngamba nomenao sary an-tsaina ngamba ny tokatrano anankiray vao nanorina tokatrano nananjanaka izy ampianajanaka manomboka izao fanabeazana tokony ho ahoana zany no ivoaka anatina tokatrano anankiray raha natateraka an'ity PSE ity tsika raha izay androany ve dia azo tanterahana le isa miandalana. Alao teneniko fotsiny hoe marary le fampianarantsika ny rehefa marary makaiza moa rehefa marary makany amin'ny dokotera ny ataon'ny dokotera ny ohatra tsara indrindra raisina amin'ity betsaka ny aretina le olona raha ohatra voan'ny izany hoe loza mpiarakodia ny olona fa ny ataon'ny dokotera voalohany de manao zay tsy hahafaty an'le olona lohany dikan'izany ny dokotera zany tsy ilaina efa any amin'ny sainy mihitsy hoe tiany ataoko voalohany sisisy zay ao anatin'ity PSE atsika ity no tsy maintsy ataoko hoe tiany atao voalohany eo amin'le fianakaviana marina fa tsy ho vita hoe toerana ianganany tsy mitovy ohatra zao ty le DD ty mitovy ny tanjona mitovy ny fotoana andehanana any fa tsy mitovy ny angany tsika mianga lavitra kokoa dikan'izany tsy maintsy mandeha mafimafy koa tsika nefa ntsika arak'le aretin'le fampianarantsika tsy manana ny olona andehanana aingana hitanao fa zareo ary ne mafahafa le izy le ianao mandeha lavitra tokony mazava tsara mihitsy zany no anontaniantsika andreo hoe ahoana ny anampinareo anay andehanana aingakaingaka koa eo amin'le ray aman-dreny indray ny ray aman-dreny malagasy ne tia mampianary zanaka tsy vaovao tsy voalohany zany fa tsy maintsy zany tsika mandeha moramora arak'izay azo atao ohatran'ny olona avy nandeha tsy nisotro rano ela be raha be loatra ny rano omeno azy maty izy tsy maintsy mandeha tsikelikely io ary araky ny enti-manana koa io fa io zany ny anjaran'ny tompon'andraikitra rehetra no mitady ahoana ny andehanantsika makany amin'le tanjona arak'izay aingana indrindra afahantsika ary tsy ampienjeratsika akory satria tsy afaka miazakazaka be loatra fa mety enjera koa. Roa andro navory teny avoloa zany rehetrarehetra tao anatin'ilay fakan-kevitra nasionaly anahoana ny fitohizany ity zavatra ity na ny fehi-kevitra ny iny le fivoriana teny avoloa iny no marana an'le hoe fangalana hevitra amin'izao fotoan'izao efa mandrafitra ny hevitra rehetrarehetra
azo tamin'ireny fankalana hevitrireny ny mpiara-miasa ao amin'ny ministera dia hoentina anatsaraina an'le zavatra efa nivohitra manomboka nisy amin'le fijeritsika zany reny eo amin'ny fanatanterahana azy ny tena ahitana azy satria ny tany amin'ny faritra ohatra dia mampiseho mampisongadina ny olana ary amin'ny faritra ny olana ny fampianarana efa fantatra mitovy fa tsy mitovy ny abeny any amin'ny faritra sy ny sisa dia reny zany manampy antsika hoe aritsy tokony anaonao mafimafy kokoa no ty zay ny anatin'izay fa ny zavatra misy zany ireo zavatra rehetra ireo dia arena hoentsika manatsara n'ity PSE ty mamaga antsika Andriamatomamy mombanao manokana zany taona maro ianao ny tany ivelany yaga niasa tamin'ireo manapahaizana tany tamin'izao vanim-potoana izao anao very eto an-tanindrazana azo ambara ve tsy ambagaterinao momba an'izay amin'izao vanim-potoana izao tonga ianao manampy Madagasikara amin'ny setra ny fanabeazana manahirana kely anany mamaly anao satria ny tanjoko zany dia tsy za akory ny atao voalohany fa ny ankizy zay ny tanjoko mitondra ny anjara brika ary efa nitondra ny anjara brika fa marina fa atao ao anatin'ny miasako le izy tamin'ny voaloha amin'ny tany fa efa nanao an'ity ny amin'izao fotoana izao ny fijeriko amina mpanabeana vonina tsika malagasy anova sy anatsara dikan'izany rariny tsy hitsiny raha ny manampaizana malagasy rehetra tonga mitondra ny anjara brikiny amin'ity ao anatin'izay fitondrana ny anjara brikiko zay tsy taraitana miepaka fa dia tonga anampy an'ity ary manany any an'ireo mpiara-miasa alaotsika efa makiloha fa saingy izao raha mihevitra ny ampeditsika androany falytsika raha tafitatsika io zay ny tena faniriana ataoko ny famakina aloha amin'ny hevitra tsisy olana mihitsy fa rehefa tafitatsika io zavatra io faly daotsika manahirana mihitsy ny hoe niasa nadritry ny taona maro tao dia ny anandray ny tsy nataoko araky ny fantatra moa dia hoe niara-niasa tamin'ny UNICEF tany Kenya anao maro ve ny malagasy manampaizana mety manan-kevitra tahaka anao zao nitondra anjara brika ty antoerana inona ny hitanao fa hoe vato manaka anao an'izy ireny betsaka ny malagasy manampahaizana eritreritro ty misy fotoana ny zavatra rehetra misy fotoana zany hoe tsy maintsy vonona ny lafiny roa le malagasy any ivelany tsy maintsy vonona ny hoavy fa itsika eto toerana koa tsy maintsy vonona ny andray tsy afaka zany hoe za ody fotsiny nefa nylento tsy vonona dia zay ndraindray le malagasy avy any ivelany lasa eritreritra za mba nody any efa tsy raha zareo koa tokony mba eritreritra hoe alao aloha mba miresaka tsara eto toerana fa tsy misy hoe olona daly hoe misy tombontsoa zao hoe araka ny tenen'ny Amerikanina moa hoe win-win rehefa mipetraka io finoko dia mody satria mahita tombotsoa ary mahita tombotsoa ny mpandray sy ny mamme mamy Rakotomalala izay manampahaizana iraisam-pirenena mikasika ny toe-karena sy ny fanabeazana zay antsika teo zay inona fa tsoran'ny kopakory ny ministera anankitelo dia ministera ny fanabeazam-pirenena ny ministera ny fampananan'asa ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa atongavany manampaizana teratany malagasy tahaka izao hitondra ny traikefany sy ny rondony amin'ny fandrafetana ity PSE ity izay ihany koa no manakatonany fandarantsika tamin'izao alina izao inona fa nitondra ny tombo-pahalalana ho anao izay fanazavana nataon'ny Mamy Rakotomalala momba nyity ateti-pivoarana ho an'ny fanabeazana ity mandrapitafa mandrapirisaka indray tompoko lasy tompoko vavy misaotra indrindra